Dia faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana misandratra indray ary mirary soa ho antsika lalandava. Eto izay dia mirary ny fahasalamana feno ho antsika rehetra satria ny voalohany-karena hono dia ny fahasalamana. Ary raha tsy eo amintsika ny fahasalamana dia sasapoana isika amin'izay ataontsika rehetra raha misy tsy fahasalamana eo amin'ny tenantsika na eo amin'ny olona manodidina antsika dia miteraka olana sy goavana ho antsika zany ary reraka ihany tady sy manangona raha toa ka ho lany amin'ny aretina. Ka dia mirary ny fahasalamana feno ho antsika rehetra ny tenanay. Ho salama vatana, ho salama saina, ho salama fanahiny isika mianakavy. Manarakaraka an'izay dia mirary antsika mba ho ahita ny tadiavana, ahita ny ilaina, ahazo ny katsahana rehetra ny antsika. Sodrano men'ilay nahary antsika ny hoe no atsembohanao no hinananao. Izay dia midika fa ninona ataontsika dia izay vokatry ny zavatra afafontsika ihany no raisitsika. Ka dia mirary antsika mba ahita ny tadiavana, ahazo ny ilaina ary ho ambinina amin'izay tadiavana, ho ambinina fitadiavana ny antsika, hivarotra halafo, mitady ahita, ahazo izay ilaina eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fitadiavam-bola. Ary ny farany dia mirary ny fifankatiavana feno eo amintsika satria izay mitambatra vato ary izay misaraka fasika ka dia mirary ny soa sy ny tsara ho antsika rehetra amin'izay firariana ny tsara sy ny soa izay. Ny etanjakainao ny morazaka raha toa ka isika rehetra ny miara-mibata azy, soroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra dia ho moramora amintsika ny hilanja sy hibata ny vesatra rehetra amin'ny fiainana raha toa ka mifankatia-tsika. Ka izay telo izay zany no rariana sy angatahana amintsika izao akatiky ny faran'ny taona izao ho ambin'ny fahasalamana ny ho salama vatana, ho salama saina, ho salama fanahy, ho ahita mitady ary hifankatia. Lasa iny ny Noely, inoka angamba fa nahafinaritra, inoka angamba fa nahitana ny soa sy ny kanto, inoka angamba fa niona antsika mianakavy, ny fampitafatafana sy ny fifampizarana ary inoko tao anatin'ny fianakaviana no niona antsika tamin'iny Noely iny. Ho tonga ihany koa ity ny farany ary ho avy ny taom-baovao ka mirary anareo, mirary antsika rehetra ho tratra ny farany ary ho tonga amin'ny taom-baovao. Aza maka sarotra fa izay misy ihany ny atao, aza sarotana fa izay tandrify anao no ampiasao. Dia ilamina sy ho tsara amintsika ny faran'ny taona sy ny taom-baovao. Mirary tokoa ka mirary ao taom-baovao sambatra sy feno ny hodiavintsika amin'io. Izay angamba ny firarian-tsoa sy ny tafatafa hoentina miarahaba antsika mianakavy amin'izao ankatoky ny faran'ny taona sy fiandrasana ny taom-baovao izao. Raha tsy ahivina fohifohy dia dingana maromaro no efa nandalovantsika sy no efa nentina teto. Ka mifandray sy mifameno an'izay ihany ny zavatra izay hozaraina amintsika androany. Mifandray sy mifameno iaho satria ny fifampizarana ataontsika eto dia zavatra anankiray ihany fa nizarazaraina maro mba ho atratrarina ny tanjona anankiray dia ny fisandratana, ny fahatratrarina ny tanjona ambony, ny mahamoramora ny ahitana ny lalana izay izorana. Fa ny hitantsika teto ny fijerena ny tanjona, ny famaritana an'ireo asa izay tokony ao anatiny, ny fijerena ireo olona hiara-iasa amintsika hoe mila mahay mifantana ny olona izay tokony hiara-iasa, mila mahay mandrindra ny fizarana asa misy, mila mahay manampy ireo izay hita fa mila izany sika. Dia izay rehetra izay zany no anisan'ny nentina sy no hazavaina teto. Napetraka teto ihany koa ny fahaizana mijery ny olana ho avadika ho vahaolana na ho avadika ho tetikasa. Raha eo amin'ny sehatra anankiray tsika mahay mijery inona
ny olana misy, ary ina amin'ireo olanareo no azontsika avadika ho tetikasa dia anisan'ny hery sy tanjaka ho antsika izay. Ary napetraka ihany koa hoe ny fahaizana mitandrina eo amin'ny fitaritan'ireo tontolo manodidina antsika amin'ny tanjona tiantsika tratrarina. Mila mitandrina tsika mba tsy hoentin'ny olona any amin'ny tanjona ho azy fa tsy ho antsika, mba hoentin'ny olona amin'ny tombontsoany fa tsy ny tombontsoa antsika. Izay rehetra izay zany dia nentina sy nohazavaina teto mba ahafahana mivoatra sy ahafahana miala amin'ireo vesatry ny fiainana, ahafahana manatsara, ahafahana manamoramora ny fanenjehana ny tanjona tena tratrarina. Tratra foa ny tanjona io, fa mety ho tratrana ao anatin'ny enim-bolana, mety ho tratra anatin'ny taona iray, mety ho tratra anatin'ny 5 taona, arakaraky ny tontolo manodidina antsika, ny drafitra apetratsika, ny paikady apetrapetraksika, ny ampalahatra sy ampahelan'izay zavatra izay. Inona ny fototra misy eo amintsika, ka izay no antony tsinjarantsika tsirairay ireo asa sy ireo zavatra miasa sy ireo zavatra misy eo amin'ny tontolo manodidina antsika. Entsika tiany koa ny fijerena ny tanjona amin'ny taona avy, ny fanovana tanjona arakaraky ny zavatra ilantsika, ny fialana amin'ny toetra fototra misy amintsika dia amin'ny toetra vaovao, mba ahafahana manatanteraka ainga vaovao raha toa ka misy olana eo amin'izay toetra fototra misy amintsika zao, na ny asa izay sahantsika na ny fidiram-bola misy amintsika ka tokony hiala amin'izay tsika, dia tsara ny mijery ainga avao, toetra avao, fomba fiady vaovao, paikady vaovao. Izay ilay natsointsika hoe polarisation, hoe mipolarize amin'ny zavatra izay tsy niainantsika, zavatra izay tsy ary nataontsika, zavatra mbola tsy ananantsika hatraikefa, raha toa ka ilaina izany. Averiko tsara raha toa ka ilaina zany, sarotra ny miditra amin'izay, kanefa raha ilaina dia tsy maintsy atao. Raha tsy anasantsika na sahirana eo amin'ny sehatra misy antsika, tsy mahampy antsika ny sehatra misy antsika, dia izay no hidirana amin'izay polarisation, mivadika amin'ny traikefa hafa izay mbola vaovao amintsika. Ary androany tsika dia hiditra amin'izay ilay atao hoe sisika na misisika, na antsoina ihany koa hoe gisa mainty, na antsoina ihany koa intrus. Ny sisika dia ao anatin'ny fiainana dia misy ny zavatra izay tafiditra ao anatin'ny vondrona anankiray kanefa tsy mitovy amin'ny vondrona io. Mety eo amin'ny sehatry ny fianakaviana, mety eo amin'ny sehatry ny namana, mety eo amin'ny sehatry ny tokantrano, mety eo amin'ny sehatry ny asa, mety eo amin'ny sehatry ny finoana. Amin'ny sehatra rehetra izay iainantsika zany dia ahitana ny sisika io, tafiditra anatin'ny vondrona anankiray izay toetra anankiray tsy mifanaraka na mifanipaka amin'ny vondrona io. Hita amin'ny sehatra rehetra misy antsika ilay izy, misy ny tsara amin'izy io ary misy ny ratsy amin'izy io. Ny sisika dia mitarika izay sehatra hidirany amin'izay endrika iananany. Raha ohatra ka eo amin'ny endriky ny tsara misy azy dia mitondra n'ilay vondrona amin'ny tsaratsara kokoa izy. Raha toetra ratsy ny ao aminy na fihetsika ratsy na sisika ratsy izy dia mitondra amin'ny resaka ratsiratsy kokoa izy, manapotika n'ilay vondrona kokoa izy, mametraka fisedrana ho an'ilay vondrona kokoa izy. Mba hampazavazava ny zavatra tiako resahana dia azavaiko meko ohatra anankiray tsika mba hampamoramora ny hahazo antsika azy. Matetika ao anatin'ny fianakaviana anankiray dia misy anankiray foana ilay maningana, dokotera daholo izy mianakavy, dia anankiray ihany ny mpampianatra, na hoe mpampianatra daholo izy mianakavy, anankiray tsy anasa. Zay zany no atao hoe sisika, na zay ny atao hoe gisa mainty, na zay ny atao hoe intrus. Amin'ny sehatra rehetra izay misy antsika dia ahitana an'io foana. Na amin'ny sehatry ny asa araka ilay voalazako teo, raha tsara izy dia mitondra ilay asa any amin'ny fihatsarana,
Fa raha ratsy izy dia manakorotana, miteraka sakana, miteraka olana ho an'ilay toeram-piasana. Raha ao anatin'ny fianakaviana izy dia miteraka sakana, miteraka fanakorontanana, miteraka vesatra ho an'ilay fianakaviana. Ho an'ny tokantrano izy dia mitovy amin'izany ihany. Eo amin'ny fiarahamonina izy dia misy an'izay. Rehefa tsy eo izy dia milamina tsara amin'ny fiarahamonina, fa rehefa eo izy dia mikorotana daholo ny fiarahamonina. Rehefa tsy eo izy dia taraiky daholo ny zavatra atao, fa rehefa tonga izy dia mihazakazaka sy mihetsara daholo ny zavatra atao, mirindra daholo ny zavatra atao, metimety daholo ny zavatra atao, tonga lafatra daholo ny zavatra atao, irinin'ny olona daholo ny zavatra atao. Lasa izy dia miverina amin'ilay taloha indray, miverina mikorotana, miratsy, taraiky ny zavatra rehetra. Sarotra mitady ny sisika. Misy izy izay voajanahary eo amintsika, ary misy izy tafiditra tsy naho amintsika. Ilay voajanahary dia tafiditra noho ny resaka fianakaviana, ray-tapo, zanaka. Raha tafiditra amin'izy zany dia tsisy zavatra azontsika atao, fa manatsara ihany ny azontsika atao. Tsara moa izy dia hatsaraina, ratsy moa izy dia ezahana hatsaraina lalandava. Mila fantarina ny sehatra misy azy eo amin'ny ara-panahy ve, ara-bola ve, ara-ekônomika ve, ara-tsosialy ve, ara-tsaina ve. Ny sehatra tsirairay dia ahitantsika azy eo, dia anjarantsika mijery azy eo amin'ny fiarahamonina. Ao amin'ny fianakaviantsika ve misy izay sisika izay. Iza izy, inona ny zavatra entiny? Fahasoavana ve? Tondra fahasoavana ho an'ny fianakaviana ve izy? Tondra vesatra ho an'ny fianakaviana ve izy? Tondra sakana ho an'ny fianakaviana ve izy? Dia tsara antsika mahavantatra azy. Ao amin'ny tokantrano izy, miteraka ianao miteraka fito, anankiray amin'io miavaka amin'izy rehetra. Miavaka amin'ny zavatra tsara ve sa miavaka hatramin'ny zavatra ratsy? Ahoana ny tantananao azy? Raha tsy fantatra izy fa alefanao mandeha azy amin'izao dia mitohy hatrany, mihetsika ataony. Raha tsara moa ny entiny ka tsy ampitosika izy dia reraka izy farany dia tsy hanao intsony. Raha ratsy ny entiny, hitany fa mandaitra ny ratsy ataony dia vao mainka ampitomboiny, vao mainka miteraka fikorontanana. Dia izay zavatra izay zany mila hitantsika alohan'ny fotoana. Raha ohatra ka sisika tsara izy dia tohanana sy ampiana mba ahafahany mampivelatra bebe kokoa ny fahasoavana izay entiny, ahafahany mampiatra bebe kokoa ny fahasoavana entiny, ahafahany ilay vondrona isiny mba handroso malakilaky sy tsaratsara kokoa, ahafahany paritaka malaky kokoa ny fahasoavana misy eo aminy, misy eo aminy, misy amin'ny olona akaiky azy, misy amin'ny vondrona misy azy, ary mitatra amin'ny vondrona hafa ilay izy. Raha ratsy moa izy dia eny mbola vao manomboka dia efa ezahana sakanana, ahena, fa tsy hitatra lavitra ilay faharatsiana izay entiny. Io dia hita amin'ny zavatra maro, amin'ny fahasalamana, amin'ny toe-tsaina, amin'ny asa atao. Rehefa hitanao izy dia anjaranao no mamahazy. Ny tenanao ihany koa dia tsara jerenao hoe sao dia mba sisika ihany koa ianao, sisika tsara sa sisika ratsy eo amin'ny fiarahamonina misy ianao. Ny ahafahanao mijery azy dia eo amin'ny tontolo manodidina anao, eo aminareo ray-tapo. Tovitovy amin'ny ray-tapo aminao ve ianao? Miavaka amin'ny ray-taponao ve ianao? Miavaka tsara ve ianao sa miavaka ratsy? Dia anjaranao mahafantatra azy sy manamboatra azy. Tsara moa izy dia hatsarao, ratsy moa izy dia hajanona ilay ratsy. Ezao hialana ilay ratsy hitondra an'ilay tsaratsara kokoa. Jereo ihany koa eo amin'ny tokantranonao, ahoana ny fiodin'ilay tokantrano kelinao? Tondra fahasoavana ho an'io tokantrano io ve ianao sa mitondra vesatra? Tondra fahasorenana ve ianao sa hitondra fifaliana?
mitondra korotana ve anao, mitondra ady ve anao fianakavianao kely, sa mitondra fitiavana, mitondra fahalalana, mitondra finoana, mitondra fivavahana. Dia jereo ny fiarahamonina anao. Inona ny zavatra misy amin'ny fiarahamonina? Rehefa nanomboka niditra tao anatin'ny fiarahamonina ianao dia inona nisy? Le tsara ve ilay fiarahamonina nisy ianao? Ilay fikambanana, ilay fokontany, ilay fiangonana. Mitondra esa, mitondra tanjaka ianao amin'ilay sehatra misy ianao. Mitondra olana sa mitondra sakana. Dia fantatrao zany izy ianao amin'ny sehatra misy ianao. Eo amin'ny toeram-piasana misy ianao. Ahoana ny fandraisan'ny mpiara-miasa anao? Ahoana ny vokatry ny asa ataonao? Ahoana ny fahitan'ny mpampiasa anao anao? Dia fantatrao hoe sisika ve anao sa tsy sisika? Sisika tsara ve anao sa sisika ratsy? Azo tsaraina ve? Ahoana ny ilanao ny ratsy? Ahoana ny ampitombonao ny tsara? Izay rehetra izay zany dia ezahana fantarina ny tenanao, ny tontolo manodidina anao, ny zanakao, ny vadinao, ny raitapo aminao, ny fianakavianao, ny fiarahamonina misy ianao. Raha mahita an'ilay tsara dia tsara manohana hatrany. Eo amin'ny fiarahamonina misy olona anankiray mitondra fahatsarana eo amin'ilay fiarahamonina, miady irery. Ahoana ny hanampianao azy mba tsy hiady irery intsony izy? Mba roa nareo zany no mitondra fahasoavana eo amin'ilay fiarahamonina. Roa nareo no mitondra fahasoavana ao anaty fiangonana. Roa nareo no mitondra fahasoavana any amin'ilay fikambanana ao amin'ny fokontany. Ahoana ny ahitanareo ilay fahatelo? Ahoana ny amolavolanareo ilay fahatelo? Raha ohatra ka sisika ratsy ianao, ahoana ny alanao an'iny mba tsy ho izay intsony? Fa metraka kiana foana, misakana ny ataon'ny olona foana, dia lanjalanjao ny ataonao. Tsika dia saina afaka mandinga, dia mandinga tsika zany hoe aiza ny tsara, aiza ny ratsy. Tsika dia mahafantatra ny tsara sy ny ratsy lalandava. Mandainga ilay miteny hoe tsy mahay ny tsara, tsy mahay ny ratsy. Haintsika foana hoe tsara no ataonao, ratsy no ataonao. Mavesatra ny ataonao, maivana ny ataonao. Ahoana ny fomba ialana an'izany? Ny tanjona antsika dia misy fiatsarana bebe kokoa, misy fisandratana bebe kokoa, misy fivoarana bebe kokoa. Tsisy olombelona lavorary, tsia. Samy miezaka andeha amin'ny tsaratsara. Na ny tenako ary tsy ho lavorary, fa miezaka manakatra ny tsaratsara, manakatra ny metimety, manakatra ny misimisy, manapaka ny olana, manakana ny vesatra, manakana ny ratsy, mba hisian'ny tsara sy ny meva sy ny soa bebe kokoa. Dia zay zany ilay antsointsika hoe intrus na sisika na kisamaika, na le miavaka foana io, miavaka amin'ny toerana rehetra izay alehana. Zay zavatra zay dia mifameno an'izay efa voalaza antsika rehetra. Ny olana, ny vesatra, ny tanjona, ny lamina dia mifandray daholo rehetrarehetra. Mifameno hatrany ireo. Raha haintsika manambatra n'izy rehetra izay voalaza zay, dia misy fiatsarana bebe kokoa ny firindran'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Tsy miasa rery fa miasa mitambatra. Mifanohana amin'ny tsara, mandositra amin'ny ratsy. Dia alamintsika amin'izay izy. Zay zany no tiana apetraka amin'ilay atao hoe sisika. Amin'ny toetra, amin'ny saina, amin'ny fanahy. Ahoana ny fipetraka izay ao ara-panahy? Ahoana ny fipetraka ao ara-panahy? Ahoana ny fipetraka eo amin'ny saina? Ahoana ny fipetraka eo amin'ny vatanao? Dia ampy ahafantaranao hoe izy ianao, aiza ianao, ahoana ianao. Raha mijery ny trano misy ianao dia fantatra hoe izy ianao. Mijery ny efitrano fatorianao, mijery ny zanako dia fantatra izy ianao. Ny namanao, ny mpiaramonina aminao dia manampy be dabe amin'izay famantarana hoe izy ianao. Ilay any amin'ilay sisika tsara ianao sa any amin'ilay sisika ratsy ianao. Any amin'ilay manampy ianao sa any amin'ilay ampina ianao. Any amin'ilay hiazakazaka ianao sa ilay ampiazakazahana. Dia zay zany no ezahantsika apetraka
Zay no ezahantsika jerena, zay no ezahantsika mpiarina. Mifameno an'ilay namana io hoe iza ny namana tianao iarahana. Fa nampiarinao ve le mijery an'ilay namana mitondranao miakatra? Fa nampiarinao ve le misintona an'ilay namana avy ambany? Fameno hatrany hoe latsaka izy, mila fanampiana izy. Tsy hoe rehefa manana tanjona ambony ianao dia anadino an'ilay ao ambany, tsia, fa sotoninao ilay ambany, miakatra ihany ianao. Raha misintona anao midina izy voalatsaka ao. Dia mitovy amin'izay zany ity sisika ity, mifameno an'izay voalaza izay. Tondranao any amin'ny tanjona tsy mety ilay olona, izay ilay nentsika teto tamin'ny tapabolana. Tondranao amin'ny lalana ratsy izy, tondranao amin'ny lalana amin'ny tombotsoany ianao. Dia fantatrao izy rehefa ohatra ka mahay mijery an'ilay sisika ianao. Ty olona ity izay toerana rehetra alehany dia azay daholo. Voaroaka izy amin'ny sosiete anankitelo, voailika izy eo amin'ny fiarahamonina, mampitandrina ny olona vao mipetaka aminy ianao tandremo fa io olona io anie ka zao eo. Dia eo ianao mahafantatra zany zao no hetsika tokony ataoko, satria ny fiarahamonina dia mitsara n'iza n'iza, ary vao mihetsika ianao dia fiarahamonina no tsara anao voalohany. Zay alehanao rehetra dia miteny fiarahamonina io olona io dia zao ny toetra tsara, zao ny toetra ratsy. Misy tsara inoana ny ten'olona fa fakafakaina sy dinidinihana. Zay no azo ambara mikasika ny sisika, intrus na kisa mainty na ilay miavaka. Miavaka hatrany izy amin'izay sehatra rehetra hitanareo azy. Tadiavo izy ary arovy izy. Na tsara izy na ratsy dia arovy, fa tadiavo amin'ny sehatra rehetra izay misy etsika. Zay no azo ambara fa dia mametraka hatrany izay mitanjona sy mipina. Afaka manatona ianareo raha misy tsy ampy na misy anampiana. Isaky ny sabotsy maraina amin'ny 10 hatramin'ny 12 dia misy foana ny fifampizarana traikefa, fifanampiana, fanomezana, resadresaka hoe ahoana ny hanatsarantsika azy. Manatona ny amin'ny PDR Côte Saint-Jean logement 72 dia afaka manatona. Na resaka kasinga io, resaka fifanampiana io dia manatona. Fa ao amin'ny Koloaina, PDR Côte Saint-Jean, misy plaque ngeda be Koloaina dia afaka manatona ianareo. Koloaina moa dia manampy antsika eo amin'ny fanakalozana amin'ny sehatra maro, na eo amin'ny fitaizana, na amin'ny fanatanterahana asa, na eo amin'ny fitondrana asa, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny ara-panahy, na eo amin'ny ara-tsaina dia afaka hiadiana hevitra, afaka hifanampiana, na eo amin'ny vesatra, na eo amin'ny fahamantarana inona ny vanim-potoana tsara sy ratsy hanatanterahana zavatra iray, vanim-potoana inona dia afaka manatona ireo zay. Afaka miresaka tsika hoe zao ny tsaratsara kokoa, maivamaivana kokoa. Maro rehefa tonga nandalo fa mpidinidinika amin'izay sehatra izay ka dia azonao atao manontany na mitsapa ihany koa hoe ahoana moa zany, inona marina moa zany, dia afaka mifamey sy mifanakalo etsika. Ao anatin'ny Koloaina dia misy ny sehatry ny asa, fianarana, fifanakalozana, sehatry ny asa, fifanakalozana dia misy ireny conférence ireny, misy ny réunion, misy ny discussion, misy ny Facebook, misy ny téléphone, misy ny fandaharana. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia misy ny fanaovana massage ny tongotra, ny relaxant, ny amincissante. Azonareo jifainao aminay eo, azonareo hifanakalozana, azonareo resahana. Misy ihany koa rehefa hanampin-tsakafo manampy ianao, hanamoramora an'izay voalaza izay hoe hanakelikely vatana ianao dia afaka misy fanampin-tsakafo azo hanampinanao. Tiana bebe vatana, tia tanjaka bebe kokoa dia misy karazana fanampin-tsakafo. Reto ny karazana fanampin-tsakafo mahamoramora ny fanampinanao amin'izay fanatanjahana ny vatanao izay, fanomezana hery sy tanjaka ao anao. Tsy ampy torimaso, ahoana ny hanampinanao raha tsy ampy torimaso ianao. Reraka lava, sorisorena dia misy namana afaka manampy. Dia toy izay ihany koa ny
Ireo kasingana ireo produit misy isan-karazany koa ao. Hoe inona ny atao raha ohatra ka te azoto homana, inona ny atao raha te hampiaina ny zavatra hohanina, dia efa misy fanampin-tsakafo azo anampiana. Te hanala lavalava volo, te hanala ny pandapanda amin'ny tarehy, dia misy izay. Hanatsaratsara tarehy, dia mitongava ao anatin'ny koloaina, misy fampianarana ao, misy fampizarana, misy fanakalozan-kevitra, misy fanatsarana amin'ny fahasalamana, misy ireo kasinga afaka hanampy anao amin'ny fanatsarana amin'ny fahasalamana. Afaka mifandray anao amin'ny Facebook, ao amin'ny koloaina na amin'ny Sera Studio. Ary misy ihany koa ny pejy Feu Terre RAO kasinga efatra, ahafahanao miditra, ahafahanao mahita an'izay zavatra zaraina eto, dia hitanao ihany koa. Misy ihany koa laharan-taribia izay hitanao ambany eo, ahafahanao miantso, ary afaka manatona aty amin'ny sisel radio télé anao, fa misy namana sy tapaka afaka mandray anao sy manoro hevitra anao ihany koa aty. Ary fara moa dia fandanina ary amin'ny logement 72 Betera Côte Saint-Jean Bazar Kely, izay andraisanay anareo, afaka mandray anareo izay, tonga aza misalasala. Isaorana ny sisel télé radio izay mampiatrano antsika, ahafahantsika mifampizara, ahafahantsika mifampiresaka, ahafahantsika maneho dia hevitra ty, ahafahantsika mifampikopakopa tanana eny an-dalana eny. Rehefa miresaka eto izay dia tonga eny an-dalana eny dia mihaona aminareo. Isaorana ihany koa ny Sera Studio izay manampy betsaka amin'ny lafiny teknika, mampianatra, manoro, mamolavola ilay zavatra izay ho amboarintsika sy ho ataontsika eto. Isaorana ny ekipa rehetra ao amin'ny koloaina izay manamafy sy manome hery sy tanjaka, ahafahana mampiaingo ny vatana, ahafahana manoro ilay tsy mety amin'izay teny atao, tsy mety amin'ilay fihetsika, dia namanao anatin'ny koloaina milaza izany. Filazana an'ireo feo avy any aminareo, hoe izao ny feo enay avy any ivelany. Ka dia isaorana ny ekipa rehetra ao amin'ny koloaina, mandray sy mikarakara an'ireo mpanjifa rehetra sy ireo namana tonga. Ary tsy adino ny misaotra anareo mpanaraka amin'ny fandaharana. Mahafinaritra ary mahavelom-bolo rehefa maheno hoe tsy ilay zavatra nitenenina mihitsy nampiarina teo an-tokantranonay, nitezana ilay. Rehefa tonga ilay fandaharana dia tsy azo kitikitihana ilay rangaha fa mihaino ny fandaharana. Isaorana anareo izay. Tsy sasapoana izay miteny eto, ay misy mpihaino sy misy mpanaraka ihany. Zava-dehibe ho anay izay. Mampirisika anay mba hiasa bebe kokoa, anao fikarohana bebe kokoa ary hizara bebe kokoa. Ka dia isaorana izany tsika rehetra, na ao anatin'ny fandaharana, mpanaraka amin'ny fandaharana, mpamolavola amin'ny fandaharana, mpizara amin'ny fandaharana. Azonareo atao moa mahita amin'ny YouTube, amin'ny Sera Studio, azonareo atao miditra Facebook, azonareo atao miditra WhatsApp, azonareo atao mandeha amin'ny telefona mba ahafahantsika mifandray. Mametraka fisaorana arak'izay voalaza izay. Fotoana moa na manam-petra, ka dia mametraka veloma mandram-piaona amin'ny herin'ny androany indray. Ankatoko ny faran'ny taonantsika izao dia mirary ny soa sy ny tsara mba ho tratry ny farany ianareo, tratry ny andro rapitsa, ary ahita taom-baovao feno na ara-pahasalamana, na eo amin'ny fitadiavana, na eo amin'ny fiarahamonina. Engany eo ambinina amin'izay ataontsika rehetra. Ny firarian-tsoa moa dia mitsovy amin'ny tsodrany any, ka dia mirary soantsika rehetra any an-tokantrano mpanaraka amin'ny fandaharana, ilay maheno an'ilay fandaharana, izay miresaka amin'ny fandaharana, hoe ho ambinina amin'izay ataony antsika. Ho salama lalandava satria voalohan-karenantsika ny fahasalamana, ary rahina sy hifankatia satria ny fankatiavana ihany no ahafahantsika mivoatra sy mandeha lavidavitra. Izay fa dia mametraka amin'ny veloma mandram-piaona amin'ny taona ho avy indray ny fiainana manaraka. Saotra.